dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Mialohan'izay hidirantsika amin'ny fandinihana ny soratra masina hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra raha io, tsapanay tokoa ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay, satria na dia teo raha ny fiodiana ny vahoakanao mifaratsiny ty izao tontolo izao ity, mifaratsiny ny firenena, mifaratsiny ny sampatan'olona, dia manam-porofo aminay isan'andro isan'andro ianao fa marina ny teninao ary tsy mba madangy ianao. Miainao anatin'ny vanim-potoana ny fanavotana tokoa izay, na tsy mitovy tamin'ny zavatra mitranga tany amin'ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha azy. Fa ny tompom-pivavahana izay tanterahana isa-taona dia tanterahanao izany ary nasehonao fa namindra fo ianao, nanavitra ny firenena tao anatin'ny loza, namaly vavaka ary tsy nijery izay mety ho faratsianay fa namindra fo tokoa. Dia tsapanay fa Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra matahotra ianao ary niporofonao fa tsy madangy ianao. Kanefa na izany na tsy izany, miainao anatin'ny vanim-potoana farany izahay, dia niandrasanay ny fanavotana izay ataon'i Kristy amin'ny vanim-potoana hitsanganana eo amin'ny efitra masina indrindra. Fanahinao masina no ka hiasa ty anatinay aty, mba tsy tonga anay tompo anao tsinitsinina ny famarina ny teninao, fa tonga anay atahotra sy angovotra ka manaraka tsara ny fipetra rehetra izay apetraka ny teninao mba ho antoky ny famonjena anay any amparany. Kanefa izay famonjenao izay dia azonao tanterahana na dia mbola velona araka ny farizahay. Dia matoky soniny fa mifanaina masina dia hitaritarana anay ao amin'ny marina mandrakariva. Asa ho hiatrany voninahitra iray io, ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy mitsahatra tsika ny misaotra an'Andriamanitra noho ny famindram-pony lehibe izay namaliany vavaka ny firenena, satria na dia teo aza ny fitaintainana mafy vokatra ireny toe-javatra tsy tapina felony ireny izay natratra n'izao tontolo izao ny ainan'ny firenena. Tena namaly vavaka Andriamanitra, namonjy izy, ry azo lazaina fa araka nefa fantatritsika fa ny volana septambra sy oktobra dia andro fanavotan'Andriamanitra, na dia fanavotana amin'ny apahany eto amin'ity izao tontolo izao ity aza. Namaly vavaka Andriamanitra noho ny fitiavany, fa tsy noho ny ezaka nataon'ny olona, ary noho ny tolotsaina nomeny ny tompon'andraikitra rehetra mba hikatsaka izay iadanany firenena. Eo raha izany rehetrarehetra izany, tsy misakana antsika izany andany soratra masina, satria tsy karintsika ihany ny fomba ny zanak'olombelona rehetra, fa eritreretiny fa Andriamanitra dia fitaovana azo ampiasainy eo am-pelantanany. Rehefa misy ilany azy dia miantso an'Andriamanitra, rehefa azony izay ilainy dia manadina an'Andriamanitra izy. Ary izany no navono zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, satria rehefa nisy fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely, loza maro isan-karazany, nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary amin'ny mampamindra fo an'Andriamanitra dia midina mandrakariva izy mamonjy. Fa rehefa metimety indray ny fiainan'ny zanak'Israely, adinony Andriamanitra ka ilay ratsy fanaony hatramin'izay ihany indray no nitohizany, dia tsy mitsahatra ny loza fa tonga ihany manoloana n'izay toe-javatra izay. Ary izay no tokony ho lesona sotomintsika amin'izao vanim-potoana farany izao. Tena tsy nisy izay tsy nitaraina tamin'Andriamanitra, na eo amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-panahy, nangataka ny famaliana Andriamanitra vavaka, nangataka mihitsy ny famantarana sy ny fahagagana avy amin'Andriamanitra mba ho avotany manoloana ny loza izay mitranga. Namaly vavaka tokoa Andriamanitra, na dia teo ary ny fiodinan'ny olona rehetra, manam-porofo ny famarinan'ny teniny izy hoe andro fanavotana izao, na dia mbola velonaina ary tsika tsy mbola tonga ny farany, dia nanavitra Andriamanitra ary fantatritsika tsara izay ilay andro fanavotana izay hoe rehefa tonga io volana tisry io
na ny volana septambra sy oktobra dia eo no ipohira ny faratsiana rehetra kanefa dia amin'ny mahandro fanavotana azy mandamoka daholo nitetika fanakorontanana rehetra fa sehoan'Andriamanitra fa marina amin'ny teniny izy manavitra mandrakariva izy ary ny antony hitenenana an'izay tsy ho fanomezantsiny atsika tsiraray avy fa ny anana atsika fatokinan'Andriamanitra mandrakariva manoloana ny fitantanana ka na dia tojo zavatsarotra ary isika dia misy ny sandrin'Andriamanitra mahery izay mitsotra manavitra atsika tsotratry ny loza manavitra atsika ao anatin'ny korotana mampandamoka miteti-dratsy rehetra izay miteraka fanakorontanana tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny fisainan'ilay ratsy dia midevoly satria izany toe-javatra izany koa no kendreny hitranga rehefa tonga ny vanim-potoana izay hiviany Kristy eny amin'ny rahony lanitra araka ny nambarantsika hoe izay andro fanavotana izay tany amin'ny testamenta taloha dia fanompom-pivavahana izay nitanterahana isa taona ary eo indrindra ny tokony hisotomantsika leso amin'izao vanim-potoana izao satria aliko ny zavatra ho avy ny tany amin'ny testamenta taloha tandinto ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao fa tsy foana akory ny tenin'Andriamanitra fa raha nisy ny fanompom-pivavahana ny tanterahana tamin'izany izay vanim-potoana nitaraina ny mpisorona be tao amin'ny efitra masina indrindra dia fantatritsika tsara amin'izao vanim-potoana izao fa tsy misy tsony mpisorona be olombelona mitendrena eto amin'ity izao tontolo izao ty fa Kristy ilay tonga teto amin'ity izao tontolo izao ty no mpisorona be izay mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho antsika ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra ary misy vanim-potoana tany amin'ny testamenta taloha ny faharetany fanompom-pivavahana izay tanterahany mpisorona be ary etsy an-daniny koa araka ny fanambarantsika tamin'ny farany hoe tsy ny mpisorona be irery ihany no manatanteraka ny fanompom-pivavahana fa misy zavatra andrasana sy takiana ho amin'ny zanak'Israely rehetra sy izay olona resy lahatra fa hanompo an'i Jehova tamin'izany vanim-potoana izany dia mifampahoritena rehefa vita izay fotoana izay hitaraina ny mpisorona be izay ka mivoaka velona avy eo amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be dia izay ilay fanavotana ataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely amin'izao vanim-potoana izao tsy misy tsony vanim-potoana hoe hitsangana ny Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra fa ny efitra masina indrindra tsy eto tany fa ny an-danitra ary ao Jesosy Kristy ary tsy mitsanganao izy raha tsy efa tonga ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra andravana n'ity izao tontolo izao ity ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe na dia arabaky teny ary ny septambra sy oktobra mampiseho ny andro fanavotan'Andriamanitra dia manatanteraka izy fa marina ny teniny manavitra izy ka nenonenona tetika fanakorontanana misy ao anatin'ireo volan'ireo mandamoka avokoa satria Andriamanitra mampiseho ny heriny fa isotomana lesona ihany koa fa miaina ao anatin'ny volana tisirian'Andriamanitra tsika dia ny fanavotan'Andriamanitra dia ny fiandrasana ny fitsanganan'i Kristy eo amin'ny efitra masina indrindra izay ahatonga ny fataperan'ity izao tontolo izao ty ary eo no tokony hampandiny tena ny kristianina rehetrarehetra hoe fanompom-pivavahana manahoana ny fanompom-pivavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana izao ary io tsy hakanavaka tsy hoe ho an'ny kristianina irery ihany tsy hoe ho an'ny mpivavaka irery ihany fa tena afatra ho an'izao tontolo izao mihitsy satria tsy hoe mpivavaka ny kristianina ka raha tonga ny fataperan'ity izao tontolo izao ty dia fataperan'izao tontolo izao ho an'ny mpivavaka fotsiny ihany fa na kristianina na tsy kristianina dia samy tsy maintsy hiaran'izay fandravana n'ity izao tontolo izao ty ny olona ny tsy mahafantatra fa Andriamanitra nahary tombotra aman-tanana ny olona nanao ny firenena rehetra ary samy tian'Andriamanitra ho vonjeny izao tontolo izao ary izay no mahatonga ny fitoriana ny filazantsara tsy mitsaratra ka nahatonga an'i Jesosy Kristy hiteny hoe tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity izay vao ho tonga ny farany satria tian'Andriamanitra ahafantatra ny famindram-pony sy ny tetika katsahan'Andriamanitra mba hanavotana an'izay olona tena manaiky ny fipetra rehetrarehetra manaiky ny fanavotana ataon'Andriamanitra izay no mahatonga an'Andriamanitra miala nenina amin'izao vanim-potoana izao ka ny afatra dia afatra ampitaina amin'ny firenena rehetra araka ny nambarantsika hoe tsy maintsy ho avy io vanim-potoana io ary raha ny fanompom-pivavahana tokony ho tanterahana amin'izao andro faran'izao dia miompana indrindra
amin'ny zava-miafina mahakasika ny andro fanavotana, zany hoe Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho any zao tontolo zao, kanefa na dia mitaraina ary izy mifono eo amin'ny atrehan'Andriamanitra dia miankina amin'ny sambatan'olona izay fanavotana izay hoe raha manaiky ny fanavotana ataony ny zanak'olombelona rehetra dia hovonjeny amin'ny vanim-potoana tena hitrankan'ny loza tsy misy toy izany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa raha mandahy kosa ny fanavotana izay tanterahany na mitsangana tafavoaka velona ao amin'ny efitra masina indrindra avy any an-danitra ary Jesosy Kristy dia fandringanana kosa ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka na milaza ny tena nombovavaka izy na mpaniratsira fa tsy maintsy ho tanteraka mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Ary eo ny tokony iondrehantsika ao anatin'ny soratra masina mandrakariva mba tsy hahatonga antsika tahaka ny zanak'Israely hoe amin'ny andro mahaory dia mitady an'Andriamanitra lasa fitaovana eo am-pelantanan'ny olona Andriamanitra, fa rehefa metimety ny fiainana dia manjary adino Andriamanitra. Ary izay le zavatra tsy takatry ny olona ao anatin'ny toe-javatra mitranga. Raha miloza mitranga nanerina n'izao tontolo izao mitranga teo amin'ny firenena, azo lazaina fa manomboka mitsahatra ny loza, fa manohy nefa ny fanjakana manentana ny olona hoe tsy mitsahatra nefa mifanajana ny fepetra rehetrarehetra fa vao maika tokony hitantrona. Dia izay toe-javatra izay koa ny tian'Andriamanitra ampianarina ny olona raha eo amin'ny sehatra ranofo ary vitan'ny olona ny manaja ny fepetra rehetrarehetra dia tokony ho tsapan'ny olona hoe tsy amin'ny andro mahaory ihany no hitadiavana ny fanavotan'Andriamanitra, fa ao anatin'ilay vanim-potoana na tsy misy ara-ny loza ny tokony hifikotra tanteraka amin'Andriamanitra. Satria ny zavatra tokony ho fantatritsika dia zao: tsy fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra, tsy fitaovana eo am-pelantanantsika Andriamanitra mba hanatanterahana izay tiantsika fotsiny dia rehefa azo izay tiantsika dia avela, fa isika mihitsy ny tokony ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra ankatoa ny fepetra rehetra izay tsy maintsy apetrany. Raha ny vanim-potoana ny fanavotana izay efa hitantsika miverimberina tao anatin'izao teny fampahirezana izao dia antonona ho an'ny kristianina rehetra na inona fiangonana misy azy, antonona nyity zao tontolo izao ty tsy akanavaka ary tsy misy ao anatin'izao teny fampahirezana izao hoe tena fa nivaivana ny mpivavaka rehetrarehetra, fa fitaovana ny olona hisambatan'olona mba hiverina tanteraka ao amin'Andriamanitra, anitsy ny diany mba hanaraka izay tena famarinany teny soratra masina, mba hatonga ny fanavotan'Andriamanitra azo hiainana zany amin'izao andro ny fahavelomana ranofo izay. Fa tena ho toko antsika koa any am-parany, fa rehefa tena tafaverina ao amin'ny laoniny tsika vonona ankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tena manavotra tokoa eo Andriamanitra io, tena mamonjy tokoa eo Andriamanitra io. Ny vanim-pompivavahana tanterahana tany amin'ny testamenta taloha araka ny efa hitantsika hoe lalàna mandrakizay zany dia misy ny fampahoritena ataon'ny zanak'Israely ary misy ny fitalahoana ataon'ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra. Araka ny fantatritsika dia Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra manatanteraka ny anjara tandrify azy dia mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona, ary anisan'ny vavaka izay ataon'i Jesosy dia mba hatonga antsika ho resy lahatra tanteraka ka anaiky ny famonjena izay efa vitany. Fa ny anjarantsika kosa tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany dia ny fampahoritena, izany hoe miara-miasa na mpisorona be na ny zanak'Israely, miara-miasa na Jesosy Kristy na isika amin'izao vanim-potoana izao. Ka raha nampahoritena ny zanak'Israely dia inona ny zava-miafy ny fampahoritena amin'izao andro faran'izao? Dia izay ilay nyresahantsika hoe fifadikanina, ary tsy mitsahatra hoe tapitra ny volana septambra sy oktobra, fa ao ny tena hanamafisana an'izay fampivavahana takin'ny teny soratra masina izay, fa tokony ho fiainana izay fampahoritena izay, tokony ho fiainana ny fifadikanina sika, satria izay fampahoritena izay dia vanim-potoana tena iondrehan'ny zanak'Israely hitalahoana mba hamindra fo amin'ny Andriamanitra, andraisany fanapahan-kevitra mba handray ny fanavotana izay ataon'ilay mpisorona be mitaraina ny feo tsy azo tononona eo amin'ny efitra masina indrindra. Ary izay ny fampivavahana amin'ny andro farany tsy tokony ataontsika kilabao ny afatrafatra rehetra, fa toko antsika amin'ny androm-pahavelomantsika, satria raha tena ny firenena rehetra manaiky ny afatra ampitain'Andriamanitra dia na amin'izao androm-pahavelomantsika ranofo izao ary
na misy arany loza dia misy ny fiarovan'andriamanitra tanteraka mandra-patonga ny vanim-potoana izay andravana nyity zao tontolo zao ty fa ny tena toko lehibe tsy maintsy ho avy foana ankeny loza tsy maintsy ho ravany ty tany sy ny lanitra ty tsy maintsy ho tonga ny loza ary tsisy afabela amin'izany na mivavaka na tsy mivavaka fa le fanavotan'andriamanitra kosa ho an'izay tena natoky azy dia misy ny fiainana mandrakizay sambatra miadana izay tsy ahitanao tena fahoriana ntsony amin'izay vanim-potoana izay rehefa mitsangana mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra fa andova ny fiainana mandrakizay sambatra ho an'andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany mivavaka mpisorona be nge mitsangana tao amin'ny efitra masina indrindra na tsara na ratsy ny zanak'Israely tamin'izany tsy ringana fa ny vanim-potoana kosa hitsanganany Jesosy Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra dia misy no vonjena ary misy no ringana ary teo no natonga antsika ny resaka hoe na ny pasika tokony ho fiainana fa tavatambatra ho iray ny pasika sy ny andro fanavotana amin'ny fotoana izay avian'i Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny mahapasika azy misy ny raha mandrika misy ny raha izay latsaka fa tsy ny raha ny mpisorona be tsony no hirotsaka amin'izay vanim-potoana izay satria hitsangany Jesosy Kristy fa ny olona izay nanao ankilabao ny famonjena izay vitany dia ny rahany no hirotsaka izay midika ho fahafatesana ara-panahy izay hitaonan'ny olona ho any amin'ny fahaverezana fa fanavotana kosa ho an'ny olona izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra ka mandeha miditra tsikelikely tsika ao anatin'izay le hoe inona ary ny tokony atao ary tsisy afabela na dia ora ny eritreritry ny olona matetika izay taniratsira hoe tena amin'ny andro izay mahondry ihany no mitaraina amin'Andriamanitra fa rehefa tena tonga le fanavotan'Andriamanitra dia atao akilabao Andriamanitra lasa fitaovana fotsiny eo am-pelantanana tsisy afabela eo anatrehan'ny fitantanan'Andriamanitra fa Andriamanitra ny tsy maintsy tompony teny farany ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia ny atonga ny vahoaka rehetra anatahotra azy atanteraka le teny voalaza ny soratra masina hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho tokana ka ny atonga ny olona ho tena kristianina marina ny atonga ny olona iaina miadana ao anatin'ny fiarovan'Andriamanitra ny tanjona an-kendren'Andriamanitra ao amin'ny androm-pahavelomana izay porofony zany ary ho toko atsika koa any aparany ny fampahoritena ho sika dia vanim-potoana ny fifadikanina raha ny testamenta taloha eo anatrehan'ny fifadikanina io no mahadiso hevitra ny olona amin'izao vanim-potoana izao satria tena lasa fitaovana entiny mpitoro filazantsara anolakolanana ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ampanantenana zavatra pokaty ny olona ny ao anatin'ny fifadikanina tsy tena fantatry ny olona intsony le zava-miafina ao anatin'ny fifadikanina hoe inona no tokony hanosika ara-tsoratra masina ny olona anankiray ho tonga ao anatin'ny fifadikanina fa matetika ny zavatra mitranga izay tsy tapina feona eo amin'ny ivon'ny kristianina rehetra ary zasy ianao izay manaraka izao teny fampahirezana izao tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fahadiso-kevitra fa tian'Andriamanitra mba handinika tsara hoe tena le fifadikanina izay ataoko hoe mifanaraka amin'ny soratra masina ary manahoana ny fotom-pampianarana izay raisiko so dia diso ka na dia mifady anina mampahoro ny tenako ary dia hitondra fandringanana ihany zany satria ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy araka ny tokony ho izy dia mitondra fandravana sy fandringanana mandrakariva fa ny matetika ny zavatra pita amin'ny olona dia zao rehefa misy zavatra mahatery ka tiana ho azo avy amin'Andriamanitra dia taonina ny olona hiditra amin'ny fifadikanina amin'ny fampahoritena ohatra angata-javatra dia miditra amin'ny fifadikanina ohatra marary dia miditra amin'ny fifadikanina ohatra misy zavatra ilaina eo amin'ny fiainana fitahiana fahasoavana dia miditra amin'ny fifadikanina dia tsika tsy handeha ka tena hanakiana be fahatany ny zavatra mitranga sy ny ainana fa fony tsy nahalala dia Andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ary izay no mahatonga an'Andriamanitra maneraka ny mpanompony mandrakariva mba hanokatra ny saina mampanahan'ny olona hatonga ny olona iombika ao anatin'ny soratra masina ka tsy anaiky ho rebirebena satria ny devoly ange miditra antsehatra amin'izao vanim-potoana izao hoe ny devoly tena mitaona ny olona tena manosika ny olona mihitsy hiditra ao anatin'ny fivavahana fa le fandraisan'ny tenin'Andriamanitra ny miolana ary rehefa miolana io tenin'Andriamanitra io
dia miteraka fahaverezana mandrakariva. Ary zay ny tsy tokony anaovantsika atsirambina ny fiainam-panahintsika, satria na inona ataontsika tsy miankina manodidina atsika ny famonjena, tsy miankina amin'ny mpitandrina atsika ny famonjena, tsy miankina amin'ny mpitoro filazantsara ny famonjena ny tenantsika, tsy miankina amin'ny ray aman-drenitsika ny famonjena ny tenantsika, tsy miankina amin'ny ankohona atsika ny famonjena ny fanahintsika, tsy miankina amin'ny fiangonana misy atsika ny famonjena atsika, fa miankina indrindra amin'ny fahafantaranao ny soratra masina. Kanefa miditra antsehatra mihitsy ny devoly amin'izao vanim-potoana izao ao anatin'ny fanompoam-pivavahana mba ho diso lalana ny olona ka atonga fandringanana, manantena zavatra tsara, manantena famonjena. Kanefa dia zao mizotra ny lalan'ny fahaverezana. Ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy mampitandrina hoe tena mitandrema ianareo ozy ny amin'ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafiany miondry, nefa ao anatiny dia ambodimy to. Zay no mahatonga an' Jesosy miteny mandrakariva hoe amin'ny andro farany dia isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka anio famantarana sy fahagagana lehibe. Raha azo ataona dia miolom-bro fidy azy dia ho fitahana mba tsy hatonga antsika andray atendrony fotsiny ka zerentsika dia tsy ho ady aditsika, fa mandinika tsara many amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra hoe arak'izay takian'Andriamanitra ve ny fanapahan-kevitra zay resiko manoloana le teny zay nomena fa tsy tokony anjeny andro lavitsika, tsy tokony anao atsirambina ny fiainam-panahintsika. Ary tsika amin'izay vanim-potoana zay tsy afaka miala tsinontsontsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy nahafantatra zay, tsy nahalala zay, fa raha very isika dia tsy afaka kintsika hoe tsy zay ny nampianarina anay, fa matoa veritsika dia isika mihitsy no kamo mandinika ny soratra masina, kamo mamantatra ny zava-miafy ny teny soratra masina. Ka raha ho veritsika safidim-potsika ary miala nenina mandrakariva Andriamanitra, ary matoa napetraka Andriamanitra eo am-pelatanantsika ny baiboly dia natao vakeny io, natao hodiniana io, natao ho ady adina tanteraka io hoe marina ve zay nambara tamiko sa tsy, ka raha marina dia raisiko. Fa raha diso tsy tokony hisy olona afaka tena ampitahotra antsika mihitsy hoe raha tsy manaiky ny teny zay ataoko ianao dia ho voaozana. Tsy tokony ho zany ny zavatra atahorantsika, fa raha tsy manaiky ny fahamarinany tenin'Andriamanitra tsika dia ho tonga amin'ny fahaverezana. Araka ny nambarantsika hoe ny fampahoritena dia fifadikanina ny eo ambadika. Kanefa ny fifadikanina amin'izao vanim-potoana izao amin'ny akapobeany dia saika fomba ataon'ny olona hitediavany zay zavatra ilain'ny nofiny eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny resantsika hoe mety tsy manana asa izy dia miditra amin'ny fifadikanina mba azahoana azy, mety marary izy dia azo fanasitranana dia miditra amin'ny fifadikanina, mety mitady arena sy voninahitra izy dia miditra amin'ny fifadikanina mba azahoany an'izany rehetrarehetra zany. Marina ve zay foto-kevitra zay dia tsika andeha iondrika ao anatin'ny soratra masina, manazava ny teny soratra masina. Kanefa io Andriamanitra io manazava izy fa tsy manao antelo izy, fa manana safiditsika. Raha anaiky ny fahamarinany tenin'Andriamanitra na mbola hiazona ny lasitra fototra zay niainantsika hatramin'izay, ary matoa tonga amintsika zao afatra ro tsy tonga tso fotsiny ho an'ny kristianina, tonga ho an'ny olona rehetra zay manatsofina, tonga koa ho an'ny firenena, satria tsy afabela hoe tena ankararahan'ny fanompoam-pivavahana zany fifadikanina zany, fa tsy rarahan'ny firenena ranofo. Fa ho hitantsika moa ny fahamarinany tenin'Andriamanitra fa tsisy afabela manoloana ny fitsaran'Andriamanitra. Ka rehefa tena jerevana lalina ny zava-miafy ny fifadikanina dia zay no ady aditsika, satria ny fampahoritena toesintsika dia tena fifadikanina. Satria nypisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra tany amin'ny zanak'Israely dia mampahory ny tena ny zanak'Israely. Fa amin'izao vanim-potoana izao mipisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra noho izany zany zao vanim-potoana iainantsika izao mandrapatonga ny fataperan'ity zao tontolo izao ty dia vanim-potoana ny fanompoam-pivavahana ny fanavotana, fampahoritena zay tsy hoe amin'ny vanim-potoana voatendry fotsiny fa tena fiainana. Ary ny atakarantsika an'izay fiainana fampahoritena zay zany akory tsy midika hoe andeka ho kapohana ny tenantsika, andeka ampijaly ny tenantsika, fa misy zava-panatian'Andriamanitra ho takarina ao anatin'izay fampahoritena zay na ny fifadikanina. Zay no mahatonga an' Jehova nampita ny afatra tamin'ny Joela mpaminany
ao amin'ny bokon'ny joela. Raha mijerytsika amin'ny akapobeany zavatra voasoratra ao amin'ny bokon'ny joela dia tena fampitandrimana ny olona ny zavatra hitrangany amparany, tsy ny bokon'ny apokalipsy ihany no milaza ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny andro farany. Fifatrany amin'ny testamenta taloha nge io Andriamanitra io no nampafantatra ny olona fa tsy maintsy ho tonga ny fandravahana n'ity izao tontolo izao ity. Fokely ny bokon'ny joela, kanefa ao anatin'izay bokon'ny joela zay zay ahitantsika hoe toko 4 fotsiny eo, kely dia kely fa mifono zavadalina, kanefa mifono ihany koa ny afatra amin'ny andro farany. Tsika tsy hanazava hoe tena andeka any adiady inona daholo ny zavatra mitranga, fa zay antonona antsika aloha amin'izao vanim-potoana izao tian'Andriamanitra ampitaina amintsika fa afatra mahakasika ny andro farany. Satria raha mijery fotsiny tsika ny joela toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa dia zao ny voasoratra ao: tsofa eo ziona ny antsomara ozy ary miantsomafy ao tendrombohitro masina, aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany, fa avy ny andron'i Jehova, eny efa nitombotra izany, dia andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pito toy ny fahazavan'ny maraina. Miely manerina ny tendrombohitra ozy dia firenena lehibe sy matanjaka, ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay sady tsy nisy tahaka azy intsony any aoriana hatramin'ny taona taranaka faramandimby. Eo alohany misy avy mandevona ozy ary any aoriana misy lelafy mandoro tahaka ny Saedena sy ny tany eo alohany ozy, fa ny any aoriana kosa dia tahaka ny nefitra foana, eny tsy misy tsy azony. Dia jereo tsara nge lefa marina ny tenin'Andriamanitra: tsofa eo ziona ny antsomara ozy ary miantsomafy ao tendrombohitro masina, aoka angovotra ny mpondona rehetra amin'ny tany. Tsy manavaka mihitsy izy hoe ho an'ny mpivavaka ihany na ho an'ny Israely rery ihany, fa ny mponina rehetra ao amin'ny tany no hitsofana ny antsomara fanairana, satria ho avy ny andron'i Jehova. Zay antongotra zany ozy dia andro maizina sy manjombona, zany hoe entina ilazana fa raha tsy mitandrina ny olona dia ho loza ho azy ny zavatra hitranga. Ary zay filazana loza zay misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina, ary Andriamanitra nefa tsy mahatonga an'izany hoe mamely tampoka izy hoe tena tonga dia andro maizina sy manjombona tampoka, fa mampitandrina izy aloha. Ka raha jerevantsika amin'ny akapobeany ny bokon'ny joela, inona ny toe-javatra mitranga ao? Mijerytsika ny joela toko voalohany, baiboly dika teny protestanta moa ny eto am-pelantanako, fa ny baiboly rehetra dia samy manana ny dika teniny, fa le hevitra ao anatin'ny soratra masina tsy misy miova akory, na amin'ny teny frantsay io, na amin'ny teny anglisy io, na amin'ny teny hebreo, na amin'ny teny grika io, na baiboly amin'ny teny katolika, tsisy samy hafa, fa mitovy avokoa ny hevitra ao anatin'ny soratra masina, fa fomba filaza azy fotsiny no miova kely. Ary reny tsy azo atao akilabao, fa ny fandiniantsika nyreny tenin'Andriamanitra reny no ahatakaratsika. Indraindray misy teny tsy mazava amin'ny teny frantsay dia jerevanao amin'ny teny anglisy, indraindray ny teny anglisy tsy mazava, jerevanao amin'ny teny hebreo, indraindray amin'ny teny dika teny protestant ohatrany maizimaizina dia jerevanao amin'ny dika teny katolika, fa mifameno ny hevitra ao anatin'izay. Ka raha nitotalikevitra ny bokon'ny joela dia zao ny fandehany ao. Eo amin'ny toko voalohany dia soramandry ao: filazana ny lozananjo ary fitarainana sy anatra noho izany. Misy loza efa niatra tamin'izany vanim-potoana izany, miloza efa niatra, dia misy fitarainana ary misy anatra noho izany. Zany hoe reto olona reto niaran-doza, tsy ringana, vavolombelona ny fahoriana ny anjato tamin'izany vanim-potoana izany, dia misy fitarainana teo, dia misy anatra mba hatonga ny olona zay niaran-doza eritreritra hoe misy antony nge ny loza zay nanjo. Zay tapany voalohany. Rehefa miditritsika ty amin'ny joela toko faharoa dia zao ny fomba voasoratra ao: filazana ny loza anjo sy fiantsona ny olona hibebaka. Teo amin'ny toko voalohany ray manontolo dia nisy ny loza niatra fa mbola tsy ringana ny olona, kanefa nisy anatra nampitaina. Aty amin'ny toko faharoa ndray, zay loza zay dia mbola misy filazana loza zay hiatra, kanefa milohan'izay ampiarana an'izay loza zay dia misy fiantsona ny olona hibebaka, fiantsona ny olona hibebaka. Aty amin'ny
joela ihany toko faharoa fa ery amin'ny andiny fahavalambifolo ny soramandry dia zao ny hitsarany loza sy ny aviny ny fitahina zany hoe misy lalana atokan'andriamanitra mba hatonga le fitahina irotsaka amin'ny olona zany hoe ho an'ny olona nanaiky nianatra tany amin'ny toko voalohany ho an'ny olona nanaiky ho tonga ny fibebahana dia zao na dia nilaza loza ary Jehova na dia efa niatra raha le loza ka misy loza zay milazain'i Jehova fa anjo dia zao mitsahatra zany loza zany ary zay ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana zao fa tsy nitsahatra ho azy io loza io fa nisy fanekena ny fipetranapetrakaandriamanitra tao natonga ny loza zay nitsahatra ary amin'ny toko fahatelo ny amin'ny andatsahana ny fanahymasina ozy sy nitsarana ny firenena rehetra antombotra ny farany antombotra ny farany ary zay zavatra anankitelo zay no sotomitsika ao anatin'ilay fampahoritena inona daholy ny tian'andriamanitra tena hotakaritsika ao anatin'izay fampahoritena zay na ny fifadikanina ozytsika fa reo zavatra anankitelo reo tsy afa-misaraka misy ny loza ny anjady dia misy ny anatra misy filazana loza anjo dia miantso ny olona hibebaka fa saingy rehefa tonga amin'ny fibebahana ny olona raha lazaintsika dia melo ety am-pendohany tonga tao amin'ny fampahoritena mitsahatra ny loza mitsahatra ny loza ary mandatsaka ny fanahiny Andriamanitra ary zay fanahin'Andriamanitra zay arotsan'izay no mitaonany olona anaky ny fipetra rehetra avy amin'Andriamanitra ka natonga ny loza dia misy ny fiarovan'Andriamanitra satria ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny olona tsy maintsy mandeha tsikelikelytsika satria tsy nyray mandeha mahafantarina ny marina fa mitaiza Andriamanitra mitaonantsika Andriamanitra heritreritra fa misy tokoso ny loza zay mianjady manerina n'izao tontolo izao tao anatin'ireny betsaka ny anatranatra misy ny fitarainana betsaka ny anatranatra kanefa araka ny resahantsika hoe na dia somary mitsahatra raha ny loza amin'izao vanim-potoana izao misy foana ny loza anjo antsona ny olona hibebaka ary misy loza mananotanina fa misy tanjona kendren'Andriamanitra satria tsy tian'Andriamanitra hiatra amin'ny olona ny loza raha tonga amin'ny fibebahana ny olona fa rehefa tena tonga amin'ny fibebahana tanteraka ny olona inona ny zavatra mitranga mitsahatra ny loza ozy mitsahatra ny loza ho avy ny fitahina ary zay no irintsika eto amin'ny firenentsika ny atonga ny olona atahotra n'Andriamanitra anaja ny fipetra ary anofo izy dia miezakitsika manaja ny fipetra napetraky ny fanjakana araka ny hoe na dia efa somary mitsahatra ary ny herin'ilay valana retina dia zao mbola tohizana ny fanajana ny fipetra fa reny rehetrarehetra reny dia mitaizatsika tena anakatra zavatra lavidavitra kokoa hoe eo anatrehan'Andriamanitra ihany keo aza mieritreritra hoe miadana sy mandry fa izay tsy ilayntsika tsony manolo tena ho an'Andriamanitra fa eo anatrehan'izay indrindra ny tokony hanamafisantsika ny fanajana ny fipetra apetrak'Andriamanitra satria ny loza tsy maintsy ho avy tena fandravana ty zao tontolo izao ty noho izany dia fiainana ny fanajana ny fipetra zay mbola ho takatritsika moa hoe ny fampahoritena ny fifadikanina dia tena fiainana mba hahafahantsika mandray ny fanahy masin'Andriamanitra ka isiny ny fiarovan'Andriamanitra amintsika dia manentana antsika arao mandrakariva ny tolomarika apetrak'Andriamanitra fa tsy lany laniny io mba tonga antsika hiadana sy mandry fa izay andray ny fanahy masin'Andriamanitra ka tsy hatonga antsika anao anjenin'ny andro lava anao tsinitsinina ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra efa miadana ka tsy ilay intsony mitady an'Andriamanitra fa mijery antsika isanandro isanandro Andriamanitra ary te hanavitra izy te hanavitra ny firenentsika izy te hanavitra ny fiangonantsika izy te hanavitra ny tokantranontsika izy te hanavitra ny isam-patan'olona io Andriamanitra io vavakintsika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray no teninao ndray izay tonga taminay tamin'ity fotoana foy izay nafahanay mifampahery ity tsy hainay tsy amin'ny voninahitra anao mandrakariva satria nasehonao fa marina ny teninao na dia eo arany teti-dratsy ataony ny fanaratsy hitondra korotana ao tokantrano hitondra korotana eo amin'ny faritra misy anay hitondra korotana eo amin'ny firenena hitondra korotana ety amin'ity zao tontolo zao ty dia nasehonao fa ao anatin'ny volana tisreanao zao ao anatin'ny andro fanavotana dia tsy afaka manoatra ny faratsiana rehetra fa sehonao amin'ny ampahany fa manavitra ianao kanefa ao anatin'izany keo
dia mitaonanay ianao atakatra fa misy loza tsy afahanay miala tsony amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahany lanitra. Ary nitanjona kendrenao dia ny tsy hahatonga anay ho isan'izay oringana fa tonga anay andray ny fanavotana mandrakizay mandrakizay. Aoka ny fanahinao masina ho hiasa ao anatin'ny olonao tsiraray avy. Hiasa eo amin'ny firenena mihitsy tompo mba fahany mitaizany firenena mba ho firenena matahotra anao ka ahatonga ny fitahinao hirotsaka ny fiadananao hiaina ny vahoakanao miadana sy sambatra ao anatin'ny fahatahorananao dia misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.